Ho aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Olomboa fidy tompon'andraikitra amin'ny zanany. Olomboa fidy tompon'andraikitra amin'ny zanany. Zany no asongadiny nofinainantsika anio. Genesisy toko faha 7:20. Nandino fa 9:20 hatramin'ny fa 3:30. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: dia nitsangana ireny lehilahy ireny ka niala teo, dia nitsinjo an'i Sodoma, ary Abrahama niaraka taminy anatitra azy. Ary Jehova nanao hoe: afenoko amin'ny Abrahama va zay ataoko? Fa Abrahama ho tonga firenena lehibe sy mahery tokoa, ary aminy no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Fa efa nifidy azy aho mba andidiny zanany sy ny taranany mandimby azy, hitandreman'ireo ny lalàn'i Jehova, anao zay marina sy mahitsy, mba hitondran'i Jehova amin'ny Abrahama zay efa nolazainy taminy. Ary Jehova, ny fitarainan'ny Sodoma sy Gomora dia lehibe tokoa, ary ny fahotany dia mavesatra indrindra. Hidinao ka izana efa anatanteraka izany tokoa izy, araka ny fitarainan'ny tany, izay efa tonga ty amiko na tsy, ary raha tsy izany dia ho fantatro. Dia niodina niala teo ireo lehilahy ireo ka nandroso an'i Sodoma, fa Abrahama kosa nijanona teo anatrehan'i Jehova. Dia nanatona Abrahama ka nanao hoe: aringanao miaraka amin'ny meloka va ny marina? Angamba misy olo marina 50 ao an-tanàna. Aringanao koa va ka tsy amindranao fo ny tanàna noho ny 50 zay marinao? Sanatrianao raha anao toy izany ka amon'ny marina miaraka amin'ny meloka, ka ny marina atao tahaka ny meloka. Sanatrianao zany, tsy tsara marina va ny mpitsara ny tany rehetra? Ary Jehova, raha mahita 50 marina ao an-tanàna Sodoma ao, dia amindrako fo ny tanàna rehetra noho ireny. Dia namaly Abrahama ka nanao hoe: indro, efa sany teny tamin'ny Tompo aho, nefa vovoka sy lavenina, angamba ho latsaka adino ny 50 marina. Moa aringanao va ny tanàna rehetra noho ny 5? Ary hoy izy: tsy andringanao raha mahita 50 aho. Dia mbola niteny tamin'ny indray izy ka nanao hoe: angamba 70 no hitao. Ary hoy izy: tsy mba hanao izany aho noho ny 70. Ary hoy izy: aoka anie mba tsy ho tezitra ny Tompo, fa mbola hiteny aho, angamba 30 no hitao. Ary hoy izy: tsy mba hanao izany aho raha mahita 30 aho. Ary hoy izy: indro efa sany teny tamin'ny Tompo aho, angamba 20 no hitao. Ary hoy izy: tsy mba andringana azy aho noho ny 20. Ary hoy izy: aoka anie mba tsy ho tezitra ianao Tompo, fa hiteny izao indray mandeha izao ihany aho, angamba 10 no hitao. Ary hoy izy: tsy mba andringanao noho ny 10. Dia lasa nandeha Jehova rehefa vita ny teny nataony tamin'ny Abrahama, ary Abrahama niverina ho any amin'ny fonenany. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Olomboa fidy tompon'andraikitra ny amin'ny zanany. Abrahama, lay nantsona hoe rain'ny mino na rain'ny maro, tonga rain'ny firenena rehetra ambonin'ny tany.
ary voalaza mihitsy aza fa avy aminy no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Raisina toy ny zanany avokoa zany ny mponina rehetra eto ambonin'ny tany ary tafiditra ao anatin'izany. Nandraisana ho zanany any Sodoma sy Gomora. Manana didy lehibe i Abrahama amma olom-boafidy, manana iraka manokana azy iandraikitra ireo zanany sy ireo taranany. Voalaza eo amin'ny andininy fa 7 fa adidiny Abrahama ny andidy ny zanany sy ny taranany mba hitandrina ny lalàn'i Jehova ka ahatonga azy ireo hanao izay marina sy mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra. Andraikitra lehibe ny ahatonga any Abrahama amin'ny maha-olom-boafidy azy hitondra ny ankohonany, hitondra ny zanany, ny taranany, ny firenena rehetra mba hanohan'Andriamanitra. Izany no loharanon'ny fitahiana izay efa nampanantenan'Andriamanitra rahateo. Arak'izany dia hitantsika eto fa manao ny ainy tsy ho zavatra Abrahama mifandray amin'Andriamanitra ary mandady rariny mitalao eo anatrehan'Andriamanitra ho an'ireto zanany. Ambara mantsy fa efa mitaraina ny tany noho ny afitsoko reto firenena ireto dia i Sodoma sy Gomora zany, ary dia indro tafakatra any amin'Andriamanitra izany fitarainana izany ka dia te handringana azy Andriamanitra. Eo anatrehan'izany dia mahatsiaro tompon'andraikitra mandrakariva lay rain'ny mino, lay loharanon'ny fitahiana ka dia indro mandady rariny eo anatrehan'Andriamanitra, manamafy ny fifandraisany amin'Andriamanitra amin'ny maha-olom-boafidy azy ka mitondra eo anatrehan'Andriamanitra ny zanany, ny taranany, ary dia miady varotra mihitsy aza ny tsy handringanana azy. Hitantsika eto ny karazana ady varotra nataony Abrahama moa haringana miaraka amin'ny marina vany meloka fa nangataka izy raha misy olona marina 50 na 50 na 30 na 20, eny na 10 azaho mba tsy handringanana ny taranany. Manao ny ainy tsy ho zavatra, eny mangataka famondram-po amin'Andriamanitra ho an'ireto zaza maditra, ho an'ireto zanaka tsy manoha, ho an'ireto taranaka mavesa-keloka. Zany moa filazan'i Jehovah azy hoe ny fahotany dia mavesatra indrindra. Dia manao ny ainy tsy ho zavatra lay olom-boafidy i Abrahama zany, mitaraina eo anatrehan'Andriamanitra noho ny afitsoko ny zanany na ny taranany. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, tena asa masina, asa sarobidy io asa ny olom-boafidy io, tahaka ny fidianan'Andriamanitra ny Jesoa Kristy zanany, ka dia indro Jesoa no mitondra ny fahotan'ny olona eo anatrehan'Andriamanitra raha eo mamelany elony fa tsy fantany izay ataony. Ary ambaraka ankehitriny ny olom-boafidin'Andriamanitra rehetra dia mitalao sy mandady rariny eo anatrehan'Andriamanitra, miandrandra famondram-po ho an'ny zanany, ho an'ny taranany, eny ho an'izay rehetra ahiny tahaka izany.
mangataka eo anatrehan'Andriamanitra ny famondrampon'Andriamanitra isan'andro ho an'ny zanany. Mahatsiaro tompon'andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva ny olom-boafidy ka tsy mihevitra ny tenany samirery momba ny famonjena, fa mitsinjo mandrakariva ihany koa ny taranany rehetra, izay rehetra ahiny. Raha mpitandrina izy dia mitondra eo anatrehan'Andriamanitra ny fiangonana ahiny, mitondra eo anatrehan'Andriamanitra ambavaka, mitalao anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ho an'ny ondry rehetra izay ahiny. Raha tompon'andraikitra samy hafa any anivon'ny fiangonana sy fikambanana samy hafa na sampana, dia manana didy eo anatrehan'Andriamanitra ny amin'ny izay olona ahiny rehetra, ny mpikambana rehetra ao aminy. Ary ray aman-dreny ao anivon'ny tokantrano, eo anivon'ny ankonana, dia manana andraikitra lehibe koa hitondra ny ankonana, hitondra ny taranany, hitondra ny zanany eo anatrehan'Andriamanitra, hivavaka ho an'ny zanany, mangataka famondram-po ho an'ny zanany, eny mifona ho an'ny zanany, satria zany ihany no azahoana ny fitahian'Andriamanitra. Ry havako, tsarovy ary na inona ny fidianan'Andriamanitra anao, dia fantaro fa manana andraikitra manokana ianao, manana andraikitra lehibe ianao hitondra zay rehetra ahinao eo anatrehan'Andriamanitra, mifona ho an'izay ahinao eo anatrehan'Andriamanitra. Dia mampahery atsika rehetra, mampahery mba hahatontosa, ahalavorary zany andraikitra masina ny fidianan'Andriamanitra atsika izany. N'Andriamanitra irery an'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao zay Tompo raha afaka mitondra eo anatrehanao ny zanakay, ny taranakay, ny ondrinao Andriamanitra, ny fiangonana manontolo, mangataka famondram-po, fiantrana ho azy ireny zahay. Tompo, mifona ho an'ny zanakay zahay, mifona ho an'ny taranakay, mifona ho an'ny fiangonanao, mifona ho an'izay manana andraikitra rehetra. Aoka Tompo, tsy araka ny haben'ny heloka no hitsaranao azy, fa araka ny haben'ny famondram-ponao kosa. Entinay ambavaka eo anatrehanao, ireo rehetra manana tetikasa, ireo rehetra manana hetaheta, faniriana tsara isam-pianakaviana, isa-tokantrano, na isam-batan'olona, fikambanana, sampana, fiangonana, dia mba tsinjovy, ampahomby azo, ary ianao no ampiroborobo mandrakariva ny tetikasany rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen.